Anarana teknika sy ny fanofanana arak'asa dia tsotra. Tanora aloha no ivon'ny politika antsika mandritra ny fanavaozana ary tanora manana asa. Ity sehatra anankiray ity anao ahafahantsika manome fahaiza-manao tanora afaka tonga dia miasa izy na mamorona orinasa ho anazy. Zava-dehibe satria tanora no tena betsaka indrindra eto Madagasikara ary tanora nitolona sy nanapaka Madagasikara tamin'ny herintaona. Ataoko ngamba rariny da tena ny tanora tena ometsika sehatra mba hiadanana ny firenena. Ny faharoa, rehefa vitantsika io fanavaozana io ka tena miasa tokoa ny tanora aoriana amin'ny fiofanana arak'asa. Miena io tsy fandriampahalemana eto amintsika io, tena miena io malagasy mangidy fanahy, mora sorena ny malagasy. Zavatra natao rehetra ty, lafiratsy koa nanita ny malagasy ary farany dia farany indrindra tena zava-dehibe amin'ny filohan'ny fanavaozana ny politika. Ny momba ny tanora mahasaroty anazy indrindra io, izay natonga anay tsy maintsy nanatanteraka an'ilay politika ankapobeny fanjakana ho an'ny tanora. Ity ministera ity no ataontsika mpamokatra ny olona avoatra Madagasikara ary misy amin'ireo tanorantsika ireo raisina ny asa fanjakana mihitsy fa mila manana fahaiza-manao any. Ary farany dia farany ny tanorantsika tena tanora ataoko hoe misy manana vision be zareo, ataoko ngamba tsy misy zavatra tsara ohatran'ny manao investissement ho an'ny tanora ahafahantsika tena mavoatra ny firenena. Anisan'ny nataon-dray aman-dreny faralafoana ny fampianarana teknika ho an'ny tanora hatramin'izay, misy zavatra manokana avy eo amin'izao mahakasika an'izay. Nataon-dray aman-dreny faralafoana zany fampianarana teknika hatramin'izay ho an'ireo ankizy. Zavatra misy mantsy ny zanatsika tsy mazoto misy mianatra satria mena diplôme. Vita ny fianarany, sahirana izy mitady asa. Ka raha ohatra hoe namavanana ny fampianarana teknika taloha, zao ngamba ny fotoana kosany. Satria anatina fotoana fohy araka tenenina teo hoe misy zavatra mapetraka tsika. Hoe anatin'ny herintaona ohatra ny olona na tsy manana diplôme aza izy, fa mivoaka eo izy tonga dia afaka manao dépannage en forme ohatra ray fotsiny iny. Fa raha ohatra anatin'ny politika fanjakana momba ny fanavaozanao, hitanareo angamba ny rano fisotro tena zava-dehibe. Raha vita ny fampianarana teknika manofana olona ahay manao forage sy ny sisa rehetra, vetivety kely Madagasikara ty feno entreprise madinidinika mpanao forage, zay asan'ny tanora malagasy ny zavatra zany. Ka mampisika ny ray aman-dreny andefa ny zanatsika anatin'ny enseignement technique sy formation professionnelle. Fa misy an'ilay tetikasa fandroso ilay niteneniko teo, mamatsy vola tetikasa an'ireo zanatsika ireo mivoaka aveo satria efa ampianarina mandrara zareo aty amin'ny sehatra ty dia mivoaka aveo izy mitondra tetikasa. Farafaratsy moa ilay ankizy tena mety meilleur izy tao, fa mety tena mahay manao projet dia ao amin'ilay tetikasa fandroso no amatsiana vola anazy, indramany vola amina ta tena ambany na tsy misy zana-bola kory ary izay fa tsy tadidiko tsara. Mampisika ny ray aman-dreny andefa zanatsika. Misy olona afaka baka tsy afaka nanao fianarana, misy olona BEPC, misy olona efa tena manana ny asany fa te hianatra dépannage informatique dia recrutenao anatin'ilay centre de formation izy dia tonga ao zany tsy mitovy niveau dia ray volana na roa volana tronc commun momba ny basina informatique sy dépannage informatique. Le minimum no mena anazy tapitra io miala ny mpampianatra, tsisy mpampianatra intsony, dia omena ordinateur ray ny mpianatra misy fahasimbana dia tonga dia pratika na herinandro no fitany an'iny na ray volana. Misy efa mahay sasany ao, misy mbola tsy mahay mihitsy dia zay matavoaka voalohany anotanin'ilay sasany. Ao anatin'ny herintaona manana compétence ilay mpianatra afaka manao dépannage informatique, tonga dia voaray any amin'ny orinasa na manangana ny orinasany izy dépannage informatique. Sosokevitra rosiko aminareo ato amin'ny fanofanana arak'asa zany herintaona zany, fa tsy dia tsisy examen io, tsisy maka BAE sy ny sisa, fa tonga dia compétent le olona raha mifanandrify ny besoin-tsika zany. Dinionareo zany zavatra zany, fa zay aloha efa anao projet pilote eo miaraka amin'ny ministère zay voakasika rehetrarehetra. Ny amaranako azy teo voalazan'Andriamantola tale général teo le hoe fampiofanana zanatsika amin'ny fandraharana entrepreneurship. Fa mahay koa le zanatsika manana fahaiza-manao, afaka miasa fa tsy mamorona asa fa lasa mitady asa.
mandra-pitsiana investissement be dia be mila mahay mitady vola ny zanatsika. Ny gouvernement efa miezaka mankany amin'ilay fangatahany tanora hoe mba ahena ny tahany zana-bola rehefa mindram-bola any amin'ny banky izy. Dia misy an'ilay tetikasa fandroso izay voanosokafana tamin'ny tapabolana lasa. Tetikasa fandroso zany ny zavatra tonga dia arosoko eto ny zanatsika izay tena mahay dia tokony zany rehefa mandeha entrepreneurship mamola vola tetikasa dia entina any amin'ny fandroso io. Ny fandroso dia tsy vola mena fa fampindramam-bola amin'ny tany tena mandeha mamerim-bola ny zanatsika fa vola mpanjakana ihany io. Fa raha mandeha dia fampianarana amin'ny entrepreneurship atao amin'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa zany mivoaka eto ny zanatsika mandefa ny tetikasa ny any amin'ny fandroso mahazo famatsim-bola tonga dia mamorona asa ho anazy izy ary rehefa mamorona orinasa ho anazy izy dia mamorona asa ho any namany ihany koa. Ohatra izay ilay zavatra mapetrakitsika amin'ity fanavozana ity dia mampirisika anareo za faly sy afa-po mahita n'Andriamatoa minisitra rehefa miara-miasa eo zay dia hitako izy fa olona manana fitiavana. Hitanareo angamba ilay fitiavana lazay koa passion rehefa miasa. Mahita ny aitarika lazay ny tale général teo mobilisation anaovany anareo ary indrindra ny fiadivany amin'ireo poste budgétaire reo voatonga izy angamba herinandro ny tapabolana dia efa miresaka izy eo conseilnay misy poste be dia be milona any mila recrutena ny mpampianatra mila zao ary tena niady izy menada izy sy ny menina ny indemnité de cré dia aveo ny indemnité d'appui technique tena miady ho anareo anampy sehatra io izy ary za tena mino fa tena hotafavoakatsika aingana be ny fanavoazana ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa. Ny zavatra hotapako nareo aoriana amin'ity araka ny tenen'ny Ramatoa minisitra teo misy tonga dia azontsika tanterahana eo no eo dia tonga dia tanterahantsika eo no eo zay tsy maintsy miandry amin'ny herintaona dia efa mpamola volana ny LFI tsika zao dia ampidina anaty LFI voaray daholo le hoe tsy fampihana amin'ny ara-bola sy ara-pitaovana teo fa ataontsika fampianarana teknika sy fanofanana arakasa tena tsara zany mba azahoantsika mamoaka sy mamokatra olona tonga dia afaka miasa sy mamorona asa rehefa vita ny fanofanana ara-teknika sy ny fanofanana arakasa. Dia zay ao gouvernement zany efa mahalala ny besoin, efa misy comité kely natsanganay ny agriculture mila nale filaza ministra azy vulgarisateur agricole aty amintsika mamokatra an'izany miara-miasa ny faux FIFA zany ny aty fa tsy hoe zareo any foana mamola volan'le olona. Ny ao amin'ny ENSOA zay sekoly ny manamboninahitra lefitra ao nivotafika malagasy misy fampianarana mongana l'agriculture ao dia efa miara-miasa daholo ahafana mamokatra miara-mila ihany koa zany afaka anao le vulgarisation agricole. Fiara-miasa ohatra zany zany ny ataontsika amin'ny gouvernement tao tena tokony aingana be zany ny fanomezantsika asa sy fanampitsika ny zanatsika amorona orinasa sy amorona asa. Zay angamba tena zay avy nandalo te majanga zany atranona premier ministre ny tenako dia tonga eto amin'ny kafaliana tokoa. Fantatro fa tsy mahatsaka eto majanga rery ny mpizaika eto fa mahavy any amin'ny lafivalonyosy. Ny faharoa voalaza teo ny fanavaozana ary tena zava-dehibe ny fanavaozana ny tontolon'ny fampianarana teknika sy fampianarana arakasa. Amin'ilay nitenen'ny Ramatoa minisitra teo hoe amaly ny filana maika ao anatin'ny politika ankapobeny fanjakana ho an'ny fanavaozana dia mazava be ny tenin'Andriamatoa filoha dans l'intérêt exclusif du peuple malagasy ho tombontsoany malagasy ireriana. Dia ny faharoa voasoratra ao dia hoe la jeunesse fer de lance du changement et toutes les catégories de la population doivent être associées à cette œuvre. Ny tanora zay kitro ifaran'ny fanavaozana dia tsy maintsy ampandraisina anjara. Karaha ny teny Ramatoa minisitra teo hoe amaly ny filana maika dia tena maika tompoko ny fanomezana asa avy amin'ny alalan'ny fanofanana arakasa ny tanorantsika sy ny zanantsika. Zay na tonga tenanay tonga aty satria mampalahelo mahita ny zanantsika tsy mahay miasa
be ny manam-pahaizana vitsy mahay miasa. Ary ato amin'ny gouvernemanta izay tarivo efa nyteneniko maly miaraka dinika sy miasa izahay. Inona moa le filana lazain'Andriamantoa generaly teo izay singamiko manokana koa fa tena maharesy lahatra be ny ataoko hoe ny fahaiza-manaony sy ny fiain'olo ny afatra amin'ireny kabary isan-karazan'ireny. Raha ny teny izy hoe fanomezana compétence ny teneniko tary amin'ny atelier RSE dia tena izay mihitsy le tsy ampy teto. Ary amafisina atao ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa. Voaray daholo ny vidéo teo hoe ny masinina ampiasaina atao ahodina tanana nefa ny ampiasaina rehefa miasa dia masinina industrielle. Voaray koa le hoe tsy mifandraika amin'ilay filana eo amin'ny faritra ny fampiofanana. Izany hoe ny zavatra misy aloha hatreto hitantsika mitovy daholo ny vontoatin'ny fampianarana na ny Diego na ny Toliana na ny Mazoka mitovitovy daholo ny lycée technique raha ny fahitako azy. Le fanavaozana entintsika izay antenaiko amafisinareo anatin'ity fionam-be ity dia izay fampifanandrifina ny filana isaky ny faritra na ny filana Madagasikara. Inona moa ny zavatra tena goavana intsika mampandroso n'ity firenena ity? Voalohany ny fizahan-tany. Misy fanofanana ara teknika ve na fanofanana arak'asa momba ny fizahan-tany. Zay zany angatahako dinienareo eto zany. Sa ve tsy maintsy mandeha any amin'le andaovam-bola lafo be ny zanatsika vao afaka hanao guide touristique, vao afaka hiasa amina hôtely lehibe sy ny sisa. Faharoa, tsika dia ampiditra fampiasam-bola matanjaka, misy indostria matanjaka ho avy eto. Zavatra hitatsika mahafinaritra be mahita an'ilay fampiofanana arak'asa teo centre de formation momba ny fanamboarana sambo. Misy orinasa goavana eto Madagasikara ny Tomasina andraisiko ohatra Ambatovy. Dia mitaraina ny vahoakantsika ny zanatsika efa tsy mahita asa ao Ambatovy. Inona ny antony? Ny zanatsika manana master, manana licence, manana bac fa tsy manana compétence technique, tsy manana compétence professionnelle. Dia ny Philippin no recruté ny Ambatovy hanao soudure. Dia menimenina antsika hoe zay ary manao atelier électrotechnique moa le mpanao soudure. Ka hoana ny zanakay tsy voaray ao Ambatovy satria ny olona tonga dia ingénieur en soudure. Zany zany zavatra mila diniantsika. Inona ny zavatra ampianarana? Ny anankiray ngeza be ny lafiny numérique, ny intelligence artificielle ve efa ao anatin'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa. Fa tena asa mamelona ny zanatsika io na ao an-trano fotsiny ary izy. Asinan'izany ve ao dinionareo le izy. Dikan'izay moa dia mila fampiofanana mpampianatritsika. Fa ho ataotsika izay zavatra izay rehefa ozinareo hoe izay no anaovana anazy. Amin'izay vetivety dia mahazo asa ny zanatsika. Manaraka misy zavatra hitanay tany Rosia. Miresaka numérique tsika, ohatra ny zavatra hitako maso tany dia dépannage informatique, fanamboarana solosaina zany. Dia zao le système arosika eto le hevitra fa zay anatin'ny gouvernement aloha efa anatanteraka ny fanao projet pilote. Tompo-lahy sy tompo-vavy sy tompo-lahy, tsy fombafomba fotsiny ihany ny fisian'ny Andriamatoa Prime Ministre tonga eto amintsika androany. Famantarana lehibe zany fa tarihiny avy any amin'ny tapon'ny fitondram-panjakana ny fanavaozana. Ary izy mihitsy no miantoka ny fandrosoan'ny ezaka rehetra sy ny fitohizana. Makatsitraka indrindra ny Prime Ministre noho izany zava-dehibe zany. Tsy etsika mitokana ity fionam-be ity. Tafiditra ao anatin'ny ezaka lehibe ataon'ny ministera misahana ny fanavaozana manerana nosy izy ity mba handrisika ny sokady sampan-draharaha rehetra, ny faritra rehetra, ny herivelona rehetra eto amin'ny firenena hiara-manolona ny fototry ny Repoblika fahadimy.
ny sokarin-drara sy ny faritra tsirairay dia manana anjara toerana amin'ny fanorenana izao fanavaozana izao. Izany no antoko sy nyity fionam-be lehibe ity ary antony hanomezan'ny ministera ny fanavaozana lanja manokana azy ary mahatonga anay nitantsolika ara-teknika sy manotrina miaraka amin'ny ekika marobe an'izany ministera izany. Tsy misy firenena mahavita mandroso raha tsy mampiasa vola sy hery hanofanana ny zanany. Ny firenena mandroso dia ireo mahavita manova ny tanora ho mpiasa mahay, voahofana tsara, mahavita mamokatra sy mamorona avy amin'ny tany sy ny hery an-tanany. Tsy vahiny amin'izany Madagasikara, manana ny sehatra maro azo ampandrosoana isika: fambolena, fiompiana, ny fanorenana, ny teknôlôjia vaovao, ny asa tanana, ny fizahatany, ny angovo, ny arena voajanahary be dia be sy ny sisa sy ny sisa. Kanefa tsy azo afenina fa mbola tsy ampy ny fahaiza-manao ara-teknika izay azo ampiasaina avy hatrany. Betsaka ny tanora mivoaka avy amin'ny fampianarana nefa tsy mifanaraka amin'ny tsenana azy. Ary betsaka ny orinasa manana olana amin'ny fitrandrana teknisianina mahay avy eto toerana. Tsy olana isam-batan'olona ihany izany, fa sakana lehibe ho an'ny toe-karena manontolo mihitsy. Tsy fanavaozana tsotra amin'ny sehatra iray ty fanavaozan'ny sekolite ny ministera teknika amisahana ny fanofanana arakasy. Fepetra tsy maintsy sy ny fahombiazana ny fanavaozana amin'ny ankapobeny izany. Izany no mahatonga ny vokatra ho azo avy aty amin'ny fionam-be ho manan-danja manokana anatin'ny lalan-kevitra ny fanavaozana. Ny fanapa-kevitra ho vokarin'ny fionam-be ity dia tsy hijanona fotsiny eto Mahajanga. Alefa izy ireo ara-nome vahana va-kevitra mivatana ho an'ny ataontsika hoe document national d'orientation de la refondation na le hoe DONOR. Io fe-kevitra lehibe izay ho avoakantsika rehefa tapitra ny fikonan-dom-pirenena sy ny fionam-be maro isan-karazany toy izao. Ireo fe-kevitra azo eto izany dia vokatra izay asa ho ataonareo androany sy rapitso dia anisan'ny fototry ny vina nasionaly ho volavolaina. Midika izany fa zava-dehibe loatra ny dinika atao eto, akarina hatrany ambony indrindra any amin'ny fanjakana ny fahitanareo ny fanatsara izay fanatsarana ity setra ity sy ny fanomorana hevitra hanavaozana ity repoblikatsika ity. Ho anareo mpiara-miasa ao amin'ny ministera, ao amin'ny METFP manatrika etony, ianareo dia ndraikitra amin'ny fampiarana vokatry fionam-be ity. Ny gouvernement no amaritra ny fepetra-kapobeny fa ny hanavaozana ny fampianarana ara-teknika sy fanofanana arakasa dia hiatomboka voalohany indrindra avy amin'ny sehatra misy anareo. Eo amin'ny toeram-pampianaranareo, amin'ny fifandraisanareo, amin'ny orinasa mandray mpianatra vitanareo fiompanana. Eo anilanareo mandrakariva ny ministera misahana amin'ny fanavaozana, ny gouvernement manontolo fa indrindrandrindra ny filoha ny fanavaozana, ny colonel Mikael Andrenirina sy Andriamatoa Premier Ministre Rajonarson Mamitina. Andriamatoa Premier Ministre lehibe gouvernement ianareo ministre izay maro dia maro izay sorako manokana reto namako reto mbola verika fa tena tsy nikely soroka izy ireo ary jiaby ny asa sy ny andraikitra dia tiatsika atao ministère enseignement technique sy fahafanarakasa dia magnataka aminareo mba mena tiaka mafy be ny Premier Ministre sy ministre de gouvernement. Efa hainao no tivitanena amin'izany Andriamatoa Premier Ministre fa efa miteny mpomaty hoe miasa ny tolo veto sy ny gouvernement ao anatin'izay dia ombako manana ihany koa reo afenitra rehetra tokolazy vata.
andriamato premier ministre sambatra ny lava raha lalina ny lano fa tifitra ny foy ary sambatra ny foy raha foy farafara fa mivokina ny lava ary sambatra isika rehetra tonga eka amin'izao toerana izao tompolahy sy tompivavy fa fahasoavana tety sosona no iarahantsika eto amin'ity ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa ny voalohany amin'izany dia izao fiaonam-be izao mbola tsisy mihitsy zao rehefa to premier ministre andrisy ny falefateny fa tsika anatin'izao fanavaozana izao nampisy izay assise nationale izay fa dia anenjika tera ho an'ny filohan'ny fanavaozana sy ny premier ministre sy ny gouvernement zany efa mitenareo hoe miasa zao gouvernement zao ary efa mitapina zavatra fa tsy hoetan'izao hoe miasa mitsamba ihany no tsy mahita raha tsy tentsika izao roto nationale izao ketsika dia vita somatsara ary manerana ny Madagasikara mbola sationany zany fa hiteny ohatra hafa avy eo koa dia andriamato premier ministre tsy ho lava resaka aho fa ataoko toy ny rambon'omby tapaka izy tia foy fahenjana ataoko tahaka ny zipony tovavy ny mahatranga fony mahatsara azy ataoko lasy tovovavy raisiko ampanetretena ataoko nandray fitenena androany satria nataontsika taty aboeny zao sisy nationale izao hitany ato satria premier ministre fetony voalohany dia mihetsika azy zany satria izy no tenana hoe ataovy io dia ometsika dera samy premier ministre lehibe ny gouvernement samy tolastovavy ny faharoany zany dia misy miteny tao an-tanarivo foana natao ny assise fa ao zay tia mifaty dia profo mitoaka mitendany fa sy manavakavaka zao fanjakan'izao fa dia hitatsika fa maneraka amin'ny faritra eto Madagasikara ny fampandrosoana manaraka izany andriamato premier ministre dia efa niteneny hoe fahasoavana teny sosona ny anio ny voalohany dia ny assise nationale ny faharoa dia resaka recrutement 500 ary fahatelo dia isy convention fifanarahana miaraka fikambanana anankiray izay hitatsika eo avy eo raisiko sy raha reo andriamato premier ministre ny voalohany dia ny recrutement aloha ny lazaiko eto efa taona andriamato premier ministre ny tsisy recrutement teto amin'ity ministère ty 2023 2024 2025 2026 fa vao tonga teto amin'ny ity andraiky sy ity zany premier ministre zany dia efa tamin'iray volana tompoko dia efa recruté 500 fa voalohany ho an'ny mpampianatra fakatera eto amin'ity ministère tika dia tsika fansava daholo izany ena io zany ary tsisa tsy vitan'izany ena motoreny vao vita le 250 dia zao ndray zao izy 356 deuxième vague mbola tsisy nandritra falevatena hoe ministère ray mahazo vagy poste budgétaire ray mbola nahazo fandroantsika io dia mivalina io amin'ny volana septembre dia mbola mahazo troisième vague aky tsika noho izao gouvernement